fiangonanity tsy fagagana manosika izotra ty lalanity tsy vonafafiteny an-dalana kawitsany ireo mpandeha favinona voasetrinya zay afa-tsy hozoka anti fiangonanity tsy fagagana no manosika izotra amty lalanity fania sonira itsiki ifanay fania sonira itsiki ifanay miady nisy namana ifanandaho zay nampitanondrika nampilatsaka amin'ny ranomasy kanefa Jehovah amafisoko etony nivoady zay nataoko teo anatrianao fony voaresy lahatra fa nininona miseho dia tsy ala fa hifikitra aminao foany ty zanakao Alleluia. Le mbola mpifaliana lehibe hatrany raha lasanabavy zay manaraka an'izao fandaharan'izao no hiara-banantsika tsirairay avy amin'ity fotoana tahaka hariva ity indray. Misaotra ny tompo lehibe satria mbola meny fotoana hatrany ary mbola meny tombonandro
afahako manatanteraka ny fanompona azy ary indrindra manome fahasalamana ihany koa mbola afahako mijoro isorako manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ato amin'ity ministera ny SC ity izay mbola mamesiatra trany afahako mivelatra ao anatiny zao fanompona an'Andriamanitra izao ndray eto ampendohana dia tiampahirenao manokana ary teteny aminao manokana ihany koa androany hoe aoka anatanteraka ny partage ianao amin'izao fotoana zao ary aoka anatanteraka ihany koa mba ho zarainao ny fanomezam-pahasoavana izay ho azonao ary indrindra zao fotoana zao mba ho zarainao ihany koa amin'ny hafa manodidina anao mba handraisana izy ireny ny famonjena ihany koa amin'izao fotoana zao ary andaotsika tena hifantoka tanteraka androany eo anatrehan'Andriamanitra andaotsika tena hitady ary tena hikatsaka an'Andriamanitra ihany koa amin'ny fosika rehetra amin'ny saitsika tsirairay avy satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara ary manana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra hoe raha hitady io izy anareo dia ho hitanareo raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra raha lasana bavy izay manaraka an'izao fotoana izao araraoty ny fitediavana an'Andriamanitra araraoty ny fikatsahana an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zay efa manakaiky ny fiavian'ny tompo zao tsy fantatro hoe inona ny zavatra mety mbola manahirana anao na inona ny zavatra mety mbola tsy ahafahanao ihany koa tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra raha efa manompo ianao dia tehiteny ao hoe tohizo ny fanompona an'Andriamanitra aoka tena hikasaka an'Andriamanitra ihany koa amin'ny fotsika tsirairay avytsika amin'izao andro faran'izao fa izao mihitsy ny tena tokony ametrahantsika fanapahan-kevitra matotra amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny fanompona an'Andriamanitra mila manao dingantsika amin'ny fikatsahana an'Andriamanitra mila manao dingantsika amin'ny fitediavana an'Andriamanitra raha te ahita an'Andriamanitra raha te ahita ny voninahitran'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika tsirairay avy maro amintsika no mety te hahazo an'izany famonjena zany maro amintsika ihany koa mety mila famonjena avy amin'Andriamanitra ary mino afa mety misy zavatra efa ela mety nitedavana famonjena mety nitedavana valim-bavaka ihany koa teo anatrehan'Andriamanitra fa androany raha mino ianao androany raha vonona ianao raha tapa-kevitra ianao tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fiainanao ray manontolo tena hikasaka an'Andriamanitra amin'ny momba anao rehetra dia ahita an'Andriamanitra ianao andaotsika izeny ten'Andriamanitra anankiray mialohan'ny vavatsika izeny ten'Andriamanitra antsika ato amin'ny boky salamo salamo fahatelopolo amby zato andininy voalohany kahatramin'ny fahatelo izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tao amin'ny lalina ny antsoaka anao Jehovah tompo henoy ny feoko aoka ny sofinao ihainy tsara ny feon'ny fifonao raha mandinika heloka ianao Jehovah iza no hajanona tompo izany ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika tsirairay avy tao amin'ny lalina ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny antsoako anao aiza ianao amin'izao fotoana zao mety efa manompo an'Andriamanitra ve efa eo anatrehan'Andriamanitra ve efa zanak'Andriamanitra ve ianao sa mety mbola miaina mbola any anatin'ny lavaka mbola any anatin'ny zavatra famaizinana any ve ianao androany ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa tao amin'ny lalina ozy izy no ny antsoako anao miantso atika Andriamanitra androany raha mety mbola ao anatin'ny aiziny ianao miantso anao Andriamanitra androany hivoaka tao anatin'io aiziny io raha mbola any anatin'ny latsana lalina any ianao miantso anao Andriamanitra androany hivoaka ao anatin'io hatsana lalina io ary mety mbola miaina ao anatin'ny karazana fotaky ny fahotana ve ianao androany vonina hanafaka sy hanavitra anao Andriamanitra amin'ity androany ity andao hivavaka isika amin'izao fotoana zao andao tena hitodika amin'Andriamanitra andao sotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mbola omeny asanao indray androany tadidio fa matoa ianao androany afaka manaraka n'izao fandaharan'izao dia misy planin'Andriamanitra ary misy fanavotana efa tian'Andriamanitra sady atao aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao ary matoa tafiditra ao anatin'ny tokantranonao ty fandaharany ty amin'ity androany hariva ty
tia handrosaka fiadananao anatin'ny tokantranonao Andriamanitra, tia handrosaka ny fahasoavanao anatin'ny fiainanao Andriamanitra. Andao sika tena hitodika amin'Andriamanitra androany, andao ifona ihany koa sika satria nahoana mila mibebaka mandrakarivisika, mila manala tsika ny fahotana zay vitantsika tsirairay avy. Andao sika hiala tao anatin'ny karazana aizina maro samihafa zay mety mamatotra tsika amin'ny fiainantsika isanandro isanandro rahalasana bavy. Isika mila manolo tena, isika mila tapa-kevitra miala ao. Fa rehefa vonina hiala tao anatin'io aizon'io ianao, rehefa vonina hiakatra ao anatin'io asana lalin'io ianao, dia Andriamanitra miandry ianao, misintona anao tao Andriamanitra rehefa tapa-kevitra ianao. Fa ny fahavononanao ny andrasin'Andriamanitra amin'ity androany ity, andao saotra ny tompo sady tsika dia hifony ao anatrehan'Andriamanitra tsika, andao hivavaka tsika amin'izao fotoana zao. Mbakasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manome voninahitra ary mbola mideranao indray androany. Misaotra noho ny fahasoavana lehibe izay mbola omenao sy ny amin'ny fitahinao indray, ary misaotra ny amin'ny fitantananao nay tsirairay avy. Misaotra raha mbola afaka indray manompo anao, mitady anao, afaka miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra. Midery sy manome voninahitra anao izay tompo satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra magaga ianao tompo. Misaotra anao izay androany satria nanana anjara izay tompo eto amin'ny fanatrehanao amin'ny alalan'izao vavaka live izao tompo. Jehovah Andriamanitra mila ny fanatrehanao mahery vaika amin'ity androany ity, satria ny fanatrehanao tompo malala dia mitondra fanasitranana, ny fanatrehanao dia mitondra hery, ny fanatrehanao dia mitondra fahirantana ho an'izay rehetra mety miaina ao anatin'ny fahajambana ara-panahy rehetra. Fa nay masinao manaiky anao tanteraka izay amin'izao fotoana izao, matoky anao izay fa tsy hamela anay irerenao, hitantana anay hatramin'ny farany andritra nyity fotoana ty indray ianao, midira tsehatra any amin'ny tokantrano tsirairay avy, midira tsehatra amin'ny isambatan'olona indray ianao amin'izao fotoana izao. Ankehitriny efa dia mifona izay tao anatrehanao Jesosy, satria maha-olombelona anay tompo malala dia tsy tonga lafatra izay. Ninina raha tsy vitanay dia hifonanay tanteraka eto anatrehanao. Ndretro izay mibebaka tanteraka, mifona ny amin'ny faratsiana rehetra izay nandakotra ny fiainanay tsirairay avy. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao, ary atolotra ianao ny tenanay rehetra tompo. Aoka hanefy anay, hanamboatra tanteraka anay ianao tompo malala. Miasa malalaka ianao amin'ny fiainanay tsirairay avy indray. Aoka hamolavolanay tanteraka ianao ny fiainanay rehetra. Aoka tena ho volavolanao ny toe-ponay, ny toe-tsainay. Aoka tena ho volavolanao Jehovah Andriamanitra. Jesosy manaiky ny fanamboaranao zay, manaiky ny fanovanao zay, manaiky ny fanefenao tanteraka izay tompo malala. Misaotra anao sahady zay ary ninona mety asa an'ity voly androany. Ireo karazana asan'ny fahavalo miasa amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy izay manaraka an'ity fandarana ity. Na fanahy ny aretina mety mamatotra azy, na fanahy ny karazana fizangazangana, fanahy ny lainga, fanahy ny fitiavan-tena, fiatsarambela tsy rehetra. Raha vaky sy poteko amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta, sy anakery sy anapahefana amin'ny isambatan'olona androany. Manonona androany fa afaka izay rehetra manaraka an'izao fandarana izao. Manonona ny fanafana irosaka amin'ny tokantrano io, manonona ny fanafana hiditra amin'ny isambatan'olona amin'izao fotoana izao. Tsy manapahefana sony ny fahavalo, tsy manapahefana ny aretina. Miala zany rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tompo malala makasitraka anao sady ny amin'ny fanafana lehibe ataonao, makasitraka raika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Misaotra tompo. Amen. See me
manitra Alleluia. Mbola hivavaka sika amin'izao fotoana zao. Hivavaka sika androany satria nahoana ny firesahana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ka noho izany andao sika tena hiresaka amin'Andriamanitra androany, hitondra indray ary hametraka ihany koa reny olona maro samihafa amin'izao fotoana zao zay efa tafavoaka ny valan'Andriamanitra, satria maro ny olona amin'izao fotoana zao no miverin-dalana, maro ny olona no miala tao anatin'ny akohonan'Andriamanitra, ary ny olona zay miala ao anatin'ny akohonan'Andriamanitra ny atao hoe mivoaka ny valan'Andriamanitra. Betsaka ny antony mahatonga azy ireny izay miala ny valan'Andriamanitra, ary ao ihany koa ny olona mbola tsy tafiditra tao anatin'ny valan'Andriamanitra hoentsika mbavaka daholo izy ireny amin'izao fotoana zao, mba tena hikasika ary hamangana izy ireny manokana ny Andriamanitra. Mety misy olona mitsy mbola tsy mivavaka kanefa mety manaraka an'izao fotoana zao ihany koa, na manaraka an'izao fotoana zao na tsy manaraka an'izao fotoana zao izy, andao hivavaka ho an'izy irentsika amin'izao fotoana zao mba tena hamangy azy ireny Andriamanitra, mba ataon'Andriamanitra fitaovana ihany koa sika tsirairay avy, mba tena amin'ny alalantsika ihany koa ane
no hamangin'Andriamanitra an'izy ireny mba hitondra azy ireny hoeto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, hanompan'Andriamanitra ao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Andriamanitra rahalasana bavy dia malahelo amin'ny olona zay tsy mankatoan'Andriamanitra, malahelo amin'ny olona ihany koa zay miaina any ivelany sitrapon'Andriamanitra, ary mampiasa olona maro Andriamanitra mba hamerenana ireny olona maro zay efa tafavoaka ny vala reny, satria rehefa tafavoaka ny valan'Andriamanitra ny olona anankiray dia tady teo fa tsy anisany akohonan'Andriamanitra intsony, tsy anisany ihany koa zanak'Andriamanitra, fa ny olona zay ao anatin'ny valan'Andriamanitra zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Andaotsika androany hitodika ao anatin'Andriamanitra tsika androany, hiantsoantso tsika androany mba tena hovangin'Andriamanitra ny ireny amin'izao fotoana zao, mba tena hokasihan'Andriamanitra ny ireny olona zay any ivelan'ny valan'Andriamanitra reny, satria ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny bokin'ny Marka 2:7 zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, milaza hoe ny tenin'Andriamanitra ato, ary raha nahare izany Jesosy dia nanao taminy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Ny teny Andriamanitra ato fa tsy ny finaritra hozy izy no mila mpanao fanafody, ary tsy tonga hiantso ny marina hozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny mpanota. Andriamanitra dia te hamonjy ny olona zay sy eo anatrihan'Andriamanitra, ny olona ihany koa zay mbola miaina ao anatin'ny karazana fahalotona. Ka andaotsika hivavaka androany ho an'izy ireny mba tena horaisin'izy ireny ny famindrampon'Andriamanitra, mba ny famindrampon'Andriamanitra ihany koa ny ho amin'izy ireny mba hatonga azy ireny ho tafiditra, mba ho anisany akonan'Andriamanitra, mba ho mpiara-mandova ihany koa amin'ilay fiainana mandrakizay. Andaotsika hivavaka amin'izao fotoana zao, mankasitraka anao raika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manome voninahitra anao hatrany ary midera ny anaranao ihany koa, mankalaza anao zay Jehovah'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavana lehibe izay mbola omenao sy ny amin'ny fitahinao anay tsirairay avy. Ankehitriny izay ray dia mivavaka izay androany ho andreo olona maro izay efa tafavoaka ny valanao, ary zay rehetra ihany koa mety mbola tsy tafiditra misy ny kamaniry te hiditra, satria maro amin'izy ireny Jehovah'Andriamanitra no efa te hiditra kanefa no ny fatorana maro samihafa zay ataon'ny fahavalo amin'ny fiainan'izy ireny dia tsy afaka miditra izy ireny tompoka, andrany indrindra ny angatana eto anatrihanao tompo, aoka hamindra fo tanteraka amin'izy ireny tsirairay avy eny ianao tompo malala, aoka hamangy ny tsirairay avy zay rehetra mbola miaina ao anatin'ny fiainana zao tontolo zao, zay rehetra ihany koa mety mbola mizotra makany amin'ny fahaverezana tompo, dia aoka hamindra fo tanteraka amin'izy ireny ianao amin'izao fotoana zao Jesosy. Tompo, aoka ho tapahanao ireo karazana fatorana rehetra, aoka ho ravanao ireo karazana fatotra maro samihafa, indrindra ireo manda zay najoro ny fahavalo amin'ny fiainan'izy ireny tompo malala, izay tsy ahafahan'izy ireny manatona anao Jesosy, dia aoka handrava sy hamodika an'izany karazana fatorana maro samihafa zany ianao tompo malala. Andriamanitra vonjeo ny fanan'izy ireny, ka sy ondray izy ireny tompo malala, vankiondray izy ireny amin'izao fotoana zao tompo malala, mba anisany ho tafiditra ao anatin'ny valanao, aoka hitona azy ireny ianao tompo malala, aoka hiantso an'izy ireny ianao, mba ho ao anatin'ny akonanao izy ireny, mba handray ny famonjena avy aminao ihany koa izy ireny tompo malala. Mankasitraka anao sady raiky ny amin'ny famonjena ho an'izy ireny, ary misaotra anao sady ihany koa ny amin'ny famangina ho an'izy ireny amin'izao fotoana zao. Mankasitraka raika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Ianao ara tena akato marina ny ten'Andriamanitra ianao, ara tena anaraka marina zay revosoratra tanatin'ny Baiboly ianao, mampanantena anao fahita amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Amen, amen, alleluia. Tsy maintsy hita amin'ny fahaligazan'Andriamanitra ianao. Ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe raha tena akato marina ianao izy dia inona no alleluia, amen, amen. Ianao dia tena hoe ahita amin'ny fahaligazan'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ary dia tena hoe anio ny fahaligazana aminao Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra alianao, amin'izay zavatra rehetra ataonao dia amirapiratra ianao. Amen, amen, alleluia. Na misy kadô na tsisy kadô dia alleluia, amen, amen. Alleluia, amen.
Sekelier Yahweh Mpanompon'Andriamanitra Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe tamin'ny sketsa zay no hitantsika teo iny, satria tena ilaina tokoa ny hafanamporalasanabavy ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tena ilaina ny firehetana amin'ny fanarahana n'Andriamanitra, satria rehefa mafana amin'ny fanompona zasy ianao, rehefa mafana ihany koa amin'ny fanarahana an'Andriamanitra isika, dia zao no tady teo na inona mety karazana velam-pandrika maro samihafa ataon'ny fahavalo, dia Andriamanitra mihitsy no hiady ho anao.
Andriamanitra misy no hampandresy anao ny amin'ny karazana ady maro samihafa izay mety lalovana amin'ny fiainanao. Ny ady nefa tsy maintsy misy, ny olana tsy maintsy mitranga, na manompa an'Andriamanitra tsika na tsy manompa an'Andriamanitra tsika, tsy maintsy mitranga ny olana, tsy maintsy lalova tsika ihany koa ny ady. Fa eo anatrehan'izay zavatra mitranga maro samihafa zay no tena anavahan'Andriamanitra ny olona zay tena manompa an'Andriamanitra, no tena anavahan'Andriamanitra ny olona zay manara-dia azy. Ary tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka ny olona zay tena manompa an'Andriamanitra, ny olona zay tena mafana ihany koa amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy fantatro ianao amin'ity androany ity, manahoana ianao, ahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ahoana ny firehetanao amin'ny fanompona an'Andriamanitra, atraiza ny hafanamponao amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Fa rehefa mafana ianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra, rehefa tena mavesa danja ao anatinao izany fanompona an'Andriamanitra zany, dia tehiteny aminao fa afaka ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, afaka ny hampandresy anao manoloana ny ady Andriamanitra, afaka mampandresy anao manoloana ny karazana olana maro samihafa izay mety mitranga eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Andao izery tenin'Andriamanitra anankiray antsika amin'izao fotoana zao ato amin'ny boky ny Apokalipsy toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny 4 zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa halohan'ny vavako ianao. Izany ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika tsy ianao indray. Tadidio fa matoa mandeha ny tenin'Andriamanitra, matoa alefany amintsika sy anao ny tenin'Andriamanitra, dia te hanamboatra antsika Andriamanitra, te hanova ihany koa ny tantaram-piainantsika tsirairay avy Andriamanitra, raha makatoa asanao eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Mila makatoa an'Andriamanitra antsika amin'izao fiainantsika zao, mila tena ihany koa miakoste amin'Andriamanitra izasy ianao. Satria rehefa tena miraikitra amin'Andriamanitra tsika, rehefa mifanakaiky tanteraka, mifankazatra amin'Andriamanitra tsika amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra, dia afaka ahita ihany koa ary afaka ahitondra anome fandresena amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra ninona zavatra mety lalovantsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Nisy fotoana indray andro rehefa namoaka didy ny mpanjaka tamin'izay fotoana zay, dia tsy nanatanteraka niny i Daniela, satria nahoana tena nafana fo tamin'ny fanompona an'Andriamanitra Daniela. Namoaka didy ny mpanjaka hoe ato anatin'ny 30 andro dia tsisy olona mahazo manao fangatana, na tsisy nany marimarina kokoa hoe tsisy olona mahazo mivavaka amin'Andriamanitra hafa ankoatra ny eo amin'ny mpanjaka ihany. Ny zavatra nisy, ny zavatra ny fanapaka-hevitra no raisiny Daniela tamin'izay fotoana zay, satria nahoana nafana fo tamin'ny fanompona an'Andriamanitra Daniela, tena niraikitra tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra izy, dia tsy nanaiky an'izay izy fa lasa izy niditra tany an-tranony, dia navita intelo isan'andro i Daniela no niakohoka teo anaty an'Andriamanitra, satria nahoana fatany Daniela hoe ny fireketana amin'Andriamanitra, ny firesana amin'Andriamanitra, ny fifankazarana amin'Andriamanitra no tena zavatra no tena mitondra ho any amin'ny fandresena, no mitondra vahaolana, no mitondra ihany koa fisanjatana eo amin'ny fiainana. Ary nisy fotoana ihany koa i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, rehefa nanangana sary olona volamena anankiray ny mpanjaka tamin'izay fotoana zay, dia nandidy ny vahoaka rehetra ihany koa ny mpanjaka tamin'io fotoana io hoe hiakohaka amin'io sary olona volamena zay nasandatry ny mpanjaka io, dia tsy nety niakohaka izy telo mirahalahy reto, satria nahoana tena nafana fo tamin'ny fanompona an'Andriamanitra izy, niraikitra tao anatiny fo ny fitiavana an'Andriamanitra. Dia rehefa tsy nanaiky izy ireo,
tena sy nalefa ny mpanjaka tao anaty lafaoro afo mirehitra kanefa na dia nalefa ny tao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra ary izy tena mirahalahy reto dia tsy afaka sy nahadoro azy sy nahamay azy ireo ny afo sy nahadoro azy ireo sy nahalevina azy ireo ny lafaoro afo mirehitra toy izany ihany koa Daniel rehefa nanatanteraka ihany koa ny fiakohofana teo anaty an'Andriamanitra izy tao anatin'ny fotoana voafetra zay sy nahafahana mivavaka tamin'Andriamanitra hafa dia natsipy tao anatin'ny lavaka iliona dia rehefa natsipy tao anatin'ny lavaka iliona izy tsy afaka niketoka azy iliona sy afaka nihinana azy iliona satria nahoana Andriamanitra naniraka ny anjely niaro an Daniel Andriamanitra ihany koa naniraka ny anjely niaro an Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro afo mirehitra ny anton'izany rehetrarehetra zany vokatry ny hafanapon'izy ireo tamin'ny fanomponan'Andriamanitra vokatry ny firehetan'izy ireo tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary androany ihany koa Andriamanitra dia manome asy ianao an'ity teny ity hoe raha tsy mafanana mangatsika hoy izy ianareo dia atsipy dia alefa dia hodorana ka noho izany mila mafana izasy ianao mila mafana izasy ianao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ozy izy fantatro ozy izy ny asanao aleo mafana na mangatsika ko satria ianao matimaty ianao dia ho alohan'ny vavako ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra manahoana ianao androany aiza ho aiza ny hafanamponao amin'ny fanomponan'Andriamanitra aiza ho aiza ny fitiavanao an'Andriamanitra aiza ho aiza ny firehetanao eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra tsarovina lasana vavy tamin'ny fotoana fony ianao mbola vao nandray an Jesosy Kristy ho mpanompo teo ho mpamonjy ianao teo amin'ny fiainanao fa na inona zavatra mitranga na inona zavatra mety nandalo niseho teo aminao na misy zavatra mety nanakina anao tsy hanompo an'Andriamanitra dia mino fa tsy andronao zay ahatonga ny fotoana zay hanompoana an'Andriamanitra azy ninona zavatra mety hitarika anao any manalavitra an'Andriamanitra rehefa tonga io fotoana zay hanompoana an'Andriamanitra io dia lasa foana ianao nitady an'Andriamanitra tsy natakalinao zavatra hafa ny fanompoana an'Andriamanitra androany aiza ho aiza sika tsy anao amin'izao fotoana zao mila mirehatra tsika mila miverina ny firehetana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsika tsirairay avy mety mbola mirehatra ve ianao mety mbola mafana fo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ve ianao androany tohizo zany ary tohizo hatrany zany fa aneo ny vonina any amin'ny fiainanao Andriamanitra rehefa tena mirehitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao raha efa somary nangatsika ianao raha efa somary nanalavitra an'Andriamanitra ianao afaka manapa-kevitra tsika androany afaka manao dingana vaovaon-dray tsika amin'izao fotoana izao fa miandry atsika Andriamanitra miandry anao Andriamanitra amin'ny fanapa-kevitra zay raisinao aiza ho aiza ianao amin'ity androany ity fa te hamonjy anao Andriamanitra te hanafaka anao Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato hoe satria matimaty ianao ka tsy mafanana mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy foin'Andriamanitra enao hanalavitra an'Andriamanitra matoa mandefa ny tenin'Andriamanitra androany dia tian'Andriamanitra indray ianao hanamafy ny fifandraisana aminy tian'Andriamanitra indray izasy ianao hanamafy hiraikitra bebe kokoa eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra andao hanatona an'Andriamanitra atsika halaviro ny zavatra zay mety mahatonga anao hanalavitra an'Andriamanitra esory ny zavatra zay tsy mety eo amin'ny fanomponao esory ny zavatra zay tsy mety eo amin'ny ara-pananao ka mahatonga anao hanalavitra an'Andriamanitra sy Andriamanitra no mandao atsika fa ny zavatra zay ataotsika ihany mahatonga atsika mandao an'Andriamanitra ny fanapa-kevitra raisika amin'ny fiainatsika no mahatonga atsika hanalavitra an'Andriamanitra ihany koa fa Andriamanitra dia miandry atsika foana isan'andro Andriamanitra dia mitady atsika foana ary mandray atsika foana Andriamanitra raha tapa-kevitra ianao androany raha tena vonina ihany koa mety vonina ianao hanao dingana andray androany mety tapa-kevitra ianao hanao dingana vaovao indray androany iroso bebe koa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mety mieritreritra ianao hoe mbola tsy afa-po amin'ny toerana zay misy ianao amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra io afaka manatsara ianao afaka milalindalina kokoa ianao afaka mandeha lavidavitra kokoa zasy ianao amin'izao fanompoana an'Andriamanitra zao na mieritreritra ianao efa lanalavitra an'Andriamanitra afaka miverina ianao mitodika tanteraka ary miverina indray amin'ilay fitiavana voalohany zay efa noraisinao tamin'ny vao nanapa-kevitra ianao hitady an'Andriamanitra andao tena hitodika tanteraka amin'Andriamanitra ary iverintsika androany avereny ny hafanamponao amin'ny fitediavanao an'Andriamanitra
aza vela hangatsika ny afo ao anatinao, aza vela ho matimaty, aza vela hitsolopolopy ny afo ao anatinao, fa aoka tena hafana mandrakariva, aoka tena hirehatra ianao amin'ny fitediavana an'Andriamanitra, aoka tena hirehatra ianao amin'ny fikatsahana an'Andriamanitra, fa rehefa mirehatra amin'ny fanompona an'Andriamanitra ianao, ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe katsaho alohan'ny zavatra rehetra, fa katsaho alohan'ny fanjakako sy ny fahamarinako izy izy dia hanampy anareo izany rehetra izany. Tsy fantatro hoe programa ohatry ny ahoana nefa napetraka teo amin'ny fiainanao, programa ohatry ny ahoana nefa nalaonao teo amin'ny fiainanao, fa Andriamanitra dia miteny fa katsaho aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinako. Raha misy zavatra mety efa drafitra matipaika efa nalaonao teo amin'ny fiainanao, avy ireny ny hafanam-poanao amin'Andriamanitra, avy ireny ny firehetanao amin'ny fikasahanao an'Andriamanitra, fa afaka hamerina ny zavatra rehetra izay very teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, afaka ihany koa ampitombo arana tsara, ampiakatra indray ny fiainanao Andriamanitra rehefa tena miray tanteraka amin'Andriamanitra izasy ianao. Tsy ho lava tsony ny ten'Andriamanitra androany fifofaranako, fa andao tena handinika ny fiainantsika androany, andao tena handinika ny momba tsika tsirairay avy, andao hivavaka sika amin'ity androany ity. Tiako ianao any amin'ny toeran'izay misy anao any tena handinika ny fiainanao, ary hieritreritra ihany koa ny zavatra vitanao rehetra hoe aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana zao, mety mbola mirehatra ve, aoka tohizy anao foana zany, tsamo efa nanalavitra ve, mety efa nangatsitsika ve, avereny ny hafanam-po, andao avereny ny firehetanao, aoka batoeranao anatinao indray ny fitiavana an'Andriamanitra. Hivavaka sika amin'izao fotoana zao, ary hanampy anao hivavaka ihany koa androany mba tena Andriamanitra ny anome aina vaovao anatinao, amonjy anao ihany koa Andriamanitra amin'ny alalany ty fandaharana ty, amin'ny alalany zao vavaka zao ndray andao sika hivavaka amin'izao fotoana zao. Ary makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manome voninahitra ary mideranao ndray androany, misaotra ny fahasoavana lehibe izay nomenao, ary misaotra ny fitahianao anay tsirairay avy, misaotra Tompo raha nomenao fotoana androany, nafahanay indray nandray anjara tao anatin'izao vavaka zao Jehovah Andriamanitra, ankehitriny nefa Tompo malalo mivavaka amin'ity androany ity ho an'izay rehetra manaraka n'izao fandaharana zao Tompo malalo Jehovah Andriamanitra, aoka Tompo hamangy tanteraka an'izy ireny ianao, hikasika an'izy ireny ianao Jehovah Andriamanitra, ampitombo ny hafanam-po ao anatin'ny tsirairay avy ianao Jehovah Andriamanitra, izay rehetra efa karazany nangatsika na efa ihany koa ny todoany verin-dalana Tompo, dia aoka Tompo hiverina ndray izy ireny ao anatrehanao, aoka izy ireny, aoka hamangy azy ireny ianao Tompo, handray azy ireny, aoka hiantso an'izy ireny ianao Jehovah Andriamanitra amin'izao fotoana zao Tompo malalo, mangataka amin'ity fotoana ty Tompo malalo, mba hamonjy izay rehetra mbola lavitra anao Jehovah Andriamanitra, aoka ho tafiditra ao anatin'ny valanao izay rehetra mbola lavitra anao Jesosy, aoka ho tafiditra ao anatin'ny akonanao izay rehetra mbola hivelany amin'izao fotoana zao Tompo malalo, mangataka Jesosy malalo, izay rehetra efa nandray fanapakevitra, izay rehetra mangetaeta te hitodika aminao, te hiverina aminao, kanefa voafatitra izy ireny, kanefa ihany koa misy zavatra tsy hahafahan'izy ireny manatona anao, aoka ho lava ny sakana, aoka ho tapatapaka izay rehetra karazana fatorana ataon'ny fahavala amin'ny fiainan'izy ireny Tompo malalo, vonjeo izay rehetra mangetaeta amin'izao fotoana zao, averenao fitiavanao voalohany ny tsirairay avy indray amin'ity takariva ty Tompo malalo, aoka fanahy masinao hanao ny asanao amin'ny fiainan'izy ireny, hamonjy azy ireny, hanafaka ny tsirairay avy, hitondra fifaliana, hitondra fiadanam-pondray, mba tena hirehitra izy ireny amin'ny fanomponanao, mba tsy hangatsika itsony, fa te nisy fihafanana miredareda ho anatin'ny tsirairay avy manomboka amin'ity androany hariva ty Tompo malalo, makasitraka anao sady a Jesosy ny amin'ny famonjenao amin'izy ireny, ny amin'ny fanavotanao sy amin'ny fanangananao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, misaotra raiko, amen, alleluia. Dia zay tsy ny fotoanantsika teto androany satria efa tapitra ny fotoanantsika, dia andaontsika hivavaka metraka n'ity fotoana ty, indrindra ny alina eo am-pelatanan'Andriamanitra, mba tena ny tompony hiasa ary hiaro antsika tsirairay avy, na mandeha hiasa antsika na hatorysika, dia ny anjelin'Andriamanitra ny hirany tompo manodidina ny fiainantsika tsirairay avy indray amin'ity alina manontolo ty, andaontsika hivavaka amin'izao fotoana zao.
makasitraka anao raiky ny amin'ny fahasoavana lehibe zay menao misaotra ny amin'ny fitahinao sy ny amin'ny famiraponao lehibe misaotra ihany koa satria noho ny fitantananao dia tanteraka somatsara ny fotoana ndray tamin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra manome voninahitra anao zay ary mametraka pelatananao ny sambatan'olona tsirairay avy amin'izao fotoana zao arovy ny tsirairay avy ary tantany izy ireny tompo malalo zay rehetra mety mbola miasa Jesosy dia ao kalairanao sarobidy no andrakotra izy ireny iaro azy amin'ny accident iaro azy amin'ny loza iaro azy amin'ny aretina iaro azy amin'ny karazana velam-pandrika maro samihafa zay mety kasainy fahavalo hatao dia tsy anam-pahefana tsy anakery amin'izy ireny zany ary zay rehetra atory ihany koa tompo dia apetraka feno pelatananao nzay amin'ity androany ity iraho ny anjely mpiady maherinao itompo manodidina ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra ary aoka hitondra anaindray ianao any amin'ny atmosferanao amin'ity alina ity indrindra hitarika anay ianao amin'ny alalan'ny fianeo zava-magaga amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fahitana amin'ny alalan'ny nofy ianao amin'izao alina zao tompo malalo mba kasitraka anao zay Jehovah Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavana lehibe zay menao ny amin'ny fitahina lehibe zay arosaka ao aminay tsirairay avy ihany koa misaotra besaka Jesosy ny amin'ny fitantananao alleluia makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen dia zay fotoanantsika teto ralasana bavy dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra irosaka amin'ny tokantranonao manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao manokana manonona ny fitiavan'Andriamanitra irosaka ao anatin'ny fonao manonona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny manodidina anao rehetra dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao entoko fahasoavana sy famindrapo hanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao an-trano Jehovah andro lava ianao dia miraha soa asika rehetrarehetra samy ho tahin'Andriamanitra tao tompoko